fa MDM tsy misy ninina azo antenaina amin'ny fitondrana io mitsony. Fa ny bazimbana androvany manjaka miadana itory ny tomponantoka ny rodibe ny mpanohitra. Olona atao mise en quarantaine miandry valy ny fitiliana nanao hetsika goavana tany Tomasina. Amin'ny kafaliana tompoko lahy sy tompoko vavy no andesinay mitsidika ny tokantranonao amin'ity matonaly ity niany alakamisy fa 27 ny volana Jiona taogno 2024. Tonga soa eto amin'ny fotoana ny vaovao manasana ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tatitry ny zava-misy makasika ny valanaretina eto Madagasikara no andesitsika manomboka ny fotoana amin'ity niany ity. Toy izao ary izany 5 ny isan'ireo tranga vaovao ka ny 17 amin'ireo dia Antoamasina, ny 8 kosa ao Moramanga. Ny ampy 13 ny isan'ny olona sitrana, ny ampy 1 ny olona marary mafy na ny forme grave ka tafiakatra 7 izany. Izany hoe 18 sy 700 ireo olona mbola tsaboina noho ny Covid-19 eny amin'ny hopitaly. Ary misy ihany koa ny namony any izay manangy 1 taona araka ny tatitra voaray tamin'ity androany ity ka tafakatra 13 zany ny isan'ny olona lavo ny Covid-19 teto Madagasikara. Vaovao politika no andesitsika ary manomboka ny fotoana. Namory mpanao gazety tetsy amin'ny Fohibe ny tetsy Belair androany maraina ny vovona ny mpanohitra na ny RMDM. Nisy ny fanambarana nataon'izy ireo nandritra izany. Teny antoerana nanangona ny vaovao Germain Omenjanahary sy Tahiriny Ainara nariniriny. Miasahirana ny vahoaka malagasy ny fototra iangan'ny fanjakana amin'ny politika pitatanana no tsapa fa tena fototry ny olana. Na itsy ny afatry ny RMDM ho an'ny fanjakana manoloana ny tsy fahombiaza pitatanana misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Rodibe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia manao zao fanambarana zao. Misy avorivory tanteraka tsy mandeha amin'ny laony ny fitatanana ny raharahany firenena. Fandreberebena vahoaka no ataon'ny mpitondra ankehitriny. Mazava izao fa mitombo isanandro ny isan'ny malagasy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Dia misay ny milaza fa voafehy ity valanaretiny ity eto Madagasikara. Firaritso ve zany sa ozy ho an'ny pretendrazana? Inona ny tena rôle na andraikitra filohan'ny repoblika ao anatin'ity CVO ity? Inona ny tena andraikitra? Satria tambavy izy tamin'ny voalohany, tsindrony izy nanarakaraka teo, zelilina izy afaka kelikely koa, dia tsy haiko ny farany na suppositoire. Misavoritaka ny fitatanana ireo marary ao Tomasina. Ny miaramila miaraka amin'ny fandrahonana no mandeha misambotra marary fa tsy mitsabo marary. Miaramila ve ny tokony ilaina samy mpitsabo? Ny filoha milaza fa ampy ny fitaovana hoentiny miaro ny mpitsabo. Ny paramedy nefa mahita fa tsy ampy ny fitaovana hoentin'ireo olona reo miaro ny tena. Ary efa misy 27 be izao ny mpitsabo efa voan'le aretina. Palahelo ko mba ataovy re miarovana an'ireo mpitsabo reo satria reo manao sorona ny tenany voalohany. Tamin'ny tenin'ny filohan'ny repoblika dia tsy misy fijerena mihitsy ny sosialim-bahoaka na debe azy rao mitaraina isaky ny sehatra. Tsy lahara-pahamehana mpitondra
ny toekarena hitantaratra zany tamin'ny fivorena zay nataony niarana tamin'ny mpandraraha zavatra efa vitany tao anatin'ny lefera ny antsoa ny mpandraraha tondra fa manana plana ony izy ka hanao plan multi sectorial tsara ny eritreriny fa ny ataony dia tsy mifanaraka amin'izany dia nilaza koa izy fa manana plan maréchal ka hanamboatra lalana mirefy 540 kilometatra amin'ny teti-bola 1043 milliards d'ariary ho anareo manam-pahaizana manokana mikasika an'izany dia totalio fa tsy mahavita afa-tsy ny 540 kilometra sy 700 no vitan'izany voly zany ny fitondrana dia tsy manana vision koa noho izany izahay ato amin'ny RMDM dia tsy matoky intsony ity fitondram-panjakana misy eto Madagasikara ity ary tsy misy azo antenaina hoentina mampandroso any Madagasikara ny fomba hoentin'ny fitondram-panjakana mitantana any firenena ko mangataka izahay ny ametra-pialana haingana amin'ny fotoana rehetra saotra tompokolay mankasitraka tompoko vavy. Fa lafim-baovao hafa kosa indray mbola resabe hatramin'izao ny mahakasika ny fanimbazimbana ny rovan'ny Manjakamiadana manoloana ny fitaraina ny olom-pirenena momba izay indrindra dia andray ny andraikiny ny RMDM. Germaine Menjanahary sy Tahiriniana Ranarynirina no mitondra ny antsipriany izay. Andraikitry ny antoko-panohitra ary fototra ijoroany eto amin'ny firenena ny fanitsinany fitondram-panjakana indrindra amin'ny tsy fahombiazam-pitantanana amin'ny lafy rehetra mihitsy manankasina ary sorom-piainana no lalovan'ny vahoaka malagasy no raketin'ny rovan'ny Manjakamiadana manoloana ny fihetsika izay ataon'ny fanjakana ankehitriny dia tsy hitaza-potsiny ny mpanohitra eto Madagasikara. Ny fanjakana ny tompon'andraikitra ambony no miteny hoe volam-panjakana madiodio no anamboarana ny rova io dia fanontaniana mipetraka amiko eto hoe raha volam-panjakana madiodio tompoko no anamboarana ny rova dia aoka isy ny mangarahara fa malolany itenenako fa tsy nisy an'izany ny LFI 2019 mangataka amin'ny fanjakana tondra ny fanazavana raha sanatry dia sanatry na dia hoe izahay tokoa ngamany tsy mahita dia azavao ara ao anatin'iny loi de finance iny izay tokony hitatany amin'ny 2019 zany firenena no entina rehefa firenena no entina tompoko dia oka angarahara araky ny voalaza zay foana naverina ataovy mangarahara izay ary feny zay voalazako zay indrindra mahakasika ny rova dia milaza ny RMDM androany fa dia ametraka ny fitoriana mahakasika an'izay fangaraharahana amin'ny fitantanana ny fampiasam-bola sy ny zavatra rehetra natao tao amin'io lapan'ny Manjakamiadana io. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray sarotra ny fahazoana vaovao amin'izao vanim-potoana izao ny fahafahana misitraka izany anefa dia isany mampiena ny tsaho mbola lavitra ny ady ho an'ilay lalàna ahafahana misitraka vaovao malalaka raha ny fanadiadiana izay natao androany teny Ambohidahy. Mirado Rabenjamina sy Tahiriniana Ranarynirina. Mbola manjavozavo no avin'ilay lalàna ahafahana misitraka ny vaovao malalaka izay mitakiny ny fiarahamonim-pirenena. Androany mantsy no fantatra fa nivory niaraka tamin'ny ministera ny serasera ny fiarahamonim-pirenena andinika ny hitondrana ny votoatiny izany lalàna izany. Na mahakasika ny vaovao sy ny zo hisitraka ny fahazahoana vaovao aza ny dinika dia tsy nisy olo tena avy any mpanao gazety tany niatrika io fivoriana io. Zareo moa nikolokolo azy tany raha ny tokony hoe izany isika mpanao gazety voankazo tokony mbana tsy maina mandeha marina fa tsy mpahay lalàna tsika
fa mba misy hevitra satria isika ny ainany zany olany tsy fisitana raha-mbavao zany amin'ny asatsika isan'andro dia tokony mba misy traikefatsika hoe ny fahasairana hitatsika am'zany zany tokony mba netitsika tsika tsy natsora tamin'io ny fiarahamonimpirenena hoe natsony fa tsy fantatry efa miandry zany zay hitatsika raha ny lalàna dia tokony handalo ny filakevitry ny minisitra sy ny governement taloha ny volavolana lalàna iray izay vao mandalo olaniana eny anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna ny olana nefa herinandro vitsy sisa dia hifarana ny fivorian'ny depute sy ny olona ahina tsy ho tratra amin'ity fivoriana ity zany io lalàna io na dia efa mitaky ny isiny zany faran'izay aingana aza ny fiarahamonimpirenena ny ministera amin'izao fotoana izao dia efa manao ny androany tsika zany mbola atao hoe iamola votsyaiko ao anatin'izay session parlementaire zay ve mety ho tratra dia mamemoara manam-potoana izy ireo raha tsy manam-potoana moa zany dia amin'ny fotoam-pivoriana na tsy manara-potoana na fotoam-pivoriana manara-potoana. Eo amin'izay lafim-baovao mahakasika ny fanaovan-gazety izay hatrany dia androany no notontosaina ny fampahafantarana an'ireo mpanao gazety mendrika nandritra ilay fifaninanana lahatsoratra investigation ny Transparency International Initiative Madagascar no nikarakara ity fifaninanana antsoina hoe Grand Prix Malina ity. Mirado Rabenjamina Trano no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Tahiriny Ainara Nariniriny. Vehivavy mpanao gazety avokoa no nibatany amboara Grand Prix Malina andiany faharoa. Ny lahatsoratra hoe fitantanana ny CHRR Morondava mbola ahitana fanodikotonam-bola indray ny arahan'ny Philbert Amico sy Robert Namerson avy any Morondava ny nahazo ny voalohany. Ny lahatsoratra hoe corruption dans les hôpitaux publics, trafic de médicaments, la double peine pour les patients nosoratany Elise Nandrasanela avy eto Antananarivo ny faharoa ary ny fahatelo dia ny lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe kolikoly sy fandikan-dalàna motony giazana entiny zandary manao ny asany nosoratany Arinara Manantsoa avy any Antsiranana. Ilaina amin'izao vanim-potoana izao ny fanaovan-gazety fanatsika fonana na ny journalisme d'investigation ary ny rehetra ny tokony ampiatra izany. Ny mpanao gazety rehetra afaka amin'ny investigation satria raha tsaratsara kokoa raha misy mpanao gazety manana ny fahaiza-manokana momban'izany manao azy satria mila fitandremana ary mila anao ranom-baovao samihafa ahafahana mamoaka sy misitina lakosy na manaitra ny fiarahamonina sy tompona andraikitra manatena zava-misy anankiray ho izay manohitohina ny tombotsom-bahoaka. Ny Transparency International moa dia manana vondrona mpanao gazety antsoina hoe Malina izay ahitana ireo matianina maro amin'ny lafiny investigation. Ampiasain'ny sampana mpanao fanadihadiana sy ny fitsarana ireo lahatsoratra ireo ary efa nisy mihitsy ireo olona nahiditra ponja vokatry ny fanatsika fonana nataony ny mpanao gazety Malina. Fa lafim-baovao hafa kosa indray nanatanteraka fidinana ifotony ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavidy tao Ambohimanarina androany nanara-maso ny asa fanamboarana ireo fototra-fitrasa ho an'ny mponina avy amin'ny ilay tetikasa AFD sy ny volan'ny CLD 7.2 sy 2 Andeha rahantsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andra Kotomalala. Tsy tahaka ny distrika hafa fa nizotra ny fanatanterahana ny tetikasa tamin'ny alalan'ny CLD 7.2 sy 2 sy ny AFD izay tetikasa vatsiany ny vondrona Eropeana vola ho an'ny boriboritany fahaenina. Nijoro tamin'ny fanaraha-maso ny asa rehetra izay notanterahana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara nitondra ny fanevan'ny timma ao Ambohimanarina. Fokontany 420 amin'ireo 130 mandrafitra ny boriboritany fahaenina moa no mahazo tombotsoa amin'ny tetikasa. Ny politika moa zany dia samy manana ny azy zerla fa ny fampandrosoana dia iarahana satria fampandrosoana ny Ambohimanarina no jerena ka maro ny tetikasa izay vitanay rola eo ny CLD izay ny solombavam-bahoaka no mitantana azy mivantana be da be ny vita tamin'izay teo ny lalakely ny tetezana ny lalana vita pavea ny fanatsarana ny bropokotany ny bassin maro be nefa vitanay rola tao anatin'izay ary zao koa zany dia asa miara-miombonantoka amin'ny AFD ary voalaza teo fa saika lalakely
rehetra eto Ambohimanarina dia saika vita daholo. Raha atao ny tombana dia 9,9 ny fokotany rehetra raika amin'ny telopolo dia nahazo ny sitraka zany daholo fa ny ambony sisa zany dia aza matahotra nareo fa manome toky izay fa ho vita amin'ny pitony amin'ny alalan'ny CFD zany ny ambony zay tsy voakitika lycée zany dia efa tery ny lycée eto dia atao any amin'ny ilana andrefana izy dia ao andramena zany no asiana lycée zany ao anatin'izay rehetra zay ka dia eto zay dia manetana ny vahoaka ikojakoja fotodrafitrasa ireny zany ary mba hitandro ny fahadiovana. Fotodrafitrasa maro tahaka ny lalankely sy ny totobato, famatsiana rano ho an'ny mponina, santionany amin'ny tetikasa ny adiny ny solombavambahoaka ho an'ny vahoaka n'Ambohimanarina ireo. Eo amin'izay makasika ny fiainam-bahoaka izay hatrany miverina isan-taona ny olany mpamboly ao amin'ny faritra Ambohimanarina any amin'ny boriboritany fahenina iny eo amin'ny lafiny famatsiana rano ho an'ny tanimbary. Nisy ny fidinana ifotony izay natao androany maraina nijerena ny momba an'izay. Rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny rindratsary ny Andra Kotomalalatrany. Fotoana efa tokony hamafazana ketsan'ny vary aloha izao ao Ambohimanarina sy ny lemaka rehetra ao Antananarivo fahaenina, saingy misy ny olana. Etsy andaniny tsy mbola ritra ny tanimbary noho ny fahatsetsehman'ny lakan-drano maro. Etsy ankilany indray mitaintaina ny tantsaha amin'ny faritra sasany fa maina karaingona ny tany satria tsy tafiditra ny rano. Tsy mifandanja araka izany ny famatsiana rano ao amin'ny faritra iny. Ny olana ara-drano ety aminay moa dia tsy ritra ny rano amin'izao fotoana izao noho ny kanala tsetsin-tsikafona. Any le mamoaka makany amin'ny kanala Andretany ity ampifiloakeny ity dia tsetsin-tsikafona tanteraka. Miraviravin-tanana ny tatsana dia tokony hamokatra satria raha isan-taona ny famokarana ety dia mahatratra 7 tonnes par hectare. Ankehitriny amin'izao fotoana izao dia tsy ritra ny rano. Izay nefa dia azo lazaina fa mahita vahaolana ihany na izany naty zany ara satria izay atolany era dia mampiasa motom-pompe ohatra. Fa na izany naty zany ara ny rano any amin'ny secteur 5 nord zany zao tsy ritra amin'izao fotoana izao aty Adita. Dia ny secteur 9 tsy ritra atolany era, secteur 11 tsy ritra ato Antsinanambatolampy, ary keo secteur 7, secteur 8, secteur 10 zay amin'ny distrikana Avaradrano. Reny rehetrarehetra reny dia mivarina makatolany era dia avy eo makato amin'ny secteur 9 dia avy eo makato amin'ny secteur 5 nord dia mivarina amin'ny kanal Andretany. Tsikafona be no hita any amin'ny kanal Vera izay miala ny Anosy Zato fa tonga eo Arimambo Isavy Masoandro. Ka zay zany mba hangatahana itatsaha mba hisy ny fivoarany tatsaha amin'ny famokarana. Tany amin'ny taona 2000 no nanadiovana faran'ny lakan-drano mitsinjaran'ny rano ho an'ny lemaka Ambohimanarina. 20 taona aoriana izao ny fahorian'ny tantsaha. Dia mamangataka ny fitondram-panjakana hoe hojerena ny fanalana tsikafona. Isaorana manokana solombavamboaka n'Ambohimanarina fa noho ny fitarananay dia tonga ety izy mijery fotony hoe inona ny vahaolana matoa misy ny olana mba miezaka izay mitady vahaolana aminay zany zao tokony hisy vavarano eto amin'ny fanitsiny Andriamambavola. Vavarano makato Mambakely zany hoe manary ny rano amin'izay fotoana izay nefa tokony akarina ny dikety mampisaraka ny secteur 9 zany hoe laniera sy ny kanala mahazo anambolanambo. Ny fampidinika tamin'ireo mponina ireo ny solombavambahoaka n'Ambohimanarina lany tamin'ny antoko Timma androany nitady vahaolana ahafahana miatrika ny taom-pambolena 2020. Nisy any hiezaka kely izay nataon'ny tompona andraikitra fa tsy ampy zany. Ka eto zany dia mbola manamafy any mpanatanteraka ihany mba handray andraikitra amin'ity faritra Ambohimanarina sy ity faritra tena be mpamboly ity zany mba hijery akaiky izao zavatra izao fa raha mbola nitoy ny tsy farahina ny tatsaha dia tsy maintsy mandray andraikitra aho amin'ny solombavamboaka hiteny mafimafy kokoa ary andeha midingina mafimafy kokoa zany raha mbola avy jaliana ohatr'izao ihany ny vahoaka ety aminay. Eo amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany fianakaviana maromaro no ahina orava fananana tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny fanjakana eny amin'ny faritra Akadindramamy iny izay misy ny toeram-ponenan'izy ireo. Androany dia nitafa tamin'ny mpanao gazety nisy olon-tena avy amin'ireto fianakaviana maromaro ireto. Ravo Razafy Mahenina no teny antoerana niaraka tamin'ny Toky Ramarolahy mitatitra ny vaovao. Tatoato saika na renesana fandrotanana maro samihafa teto Antananarivo sy ny manodidina, atsena teny Sorano, trano teny Akorondrano. Izao trano misy enina indray no nahazo taratasy avy amin'ny ministera fa tsy maintsy arodana rahampitso.
ireto trano lehibe amorona arabe ireto izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa-panjakana. Efa niorina teto ity tamin'ny 2008 nahazo permis ara-dalàna dia efa nahatonga ny 2012 exécutena amin'izay le pénétration le raccordement zany ny anay moa zany satria ariny rocade manana alignement ara-dalàna izay manaprofo fa tsy ao anatin'le parcelle anay ny lalana. Izay no antony nanomezan'ny commune anay permis de construire dia niorina ity trano ity tamin'izany andro izany. Dia rehefa le tonga zany ny enquête 2012 satria ho tanterahana le lalana dia mikisaka indray le lalana dia na dia nangataka ary zay hoe ay tsara ny décret manaprofo fa nikisaka aty aminay marina ny lalana fa foana le décret teo aloha dia mbola angataka zany zay hoe aiza le décret fa hifindra ato anatin'ity kanaly ity indray ny lalana dia tsy nisy moa zany fa fandresen-dahatra nanaiky satria nampiarorona zany ny tamin'ity trano ity dia nanaiky hoe eny ara satria zay hoe tsisy misakana fampandrosoana ary rehefa utilité publique koa ohatrany hoe atody miady amin'ny bato any ianao dia manaiky no manina ny fosiny saina sy ny fanahy. Dia vetivety tao aorianan'izay izay akaiky kely efa tamin'ny 2018 faraparany no nitonga indray ny état parcellaire rehefa andehanao nitombana amin'ny tany ambany amin'izay zany ny fanjakana hoe ay le totalité an'le parcelle 263 indray ngely lasy. Raha mpitsy no fe-potoana farany nomeny ireto fianakaviana ireto nampiakatra andrarahana efa izy ireo ary nangataka fotoana hafa natanterahana amin'ny fandrotanana raha tsy voaray ny fangatahana miandry izay gadona ny sisa. Raha ohatra araka tena hoe tsy zaka amin'ny fanjakana mandoa le vidin'le tany angatahanay le mètre carré nangataka izahay hoe tany omenanay même caractéristique amin'ity toerana misy anay ity zany hoe tsy hoe tany any anatinato tena hoe même caractéristique zay zany ny tany nangatahanay tsy nisy valiny hatramin'izay satria izay mahafantatra fa fanjakana mety manana tany ary mana maivana mihitsy ary zany ny charge amin'ny fanjakana tokony ataony aminay tsy nisy zany fa tato amin'le priance zany ohatrany hoe nandeha le izy dia zany indrindra zany mahatonga an'le hoe any amin'ny tribunal zao le anao fixation judiciaire nefany ny fanjakana ato tsy mahandry an'izay fa hoe maika le asa dia tena verina etona fa tsy dia avy aminay loatra zany no mahatonga an'le fahatarana fa ny anay zany hoe alefaso le hifanarahana dia aloha ny volanay tsy mila miara-mily zay tsy mila force zay hoe analanay. Fa nisy tamin'ny androany maraina ny fihaonana teo amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna tetsy anivon'ny lapamaitso ny Anosikely nihaonana tamin'ireo avy eo anivon'ny polisy pirenena ireo loholona androany. Nomena Andriamana Misata sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Nandritra izay fiboan'izay dia entitra dia entitra ny teo anivon'ny polisy pirenena ny amin'ny fampiaran'ireo sazy ho an'ireo mponina izay tsy manaraka ny toromarika. Mbola misy ve izany amin'izao fotoana ireny travaux d'intérêt général ireny? Raha ny isan'ny kasibosy na ny artava voazary tao anatin'izay confinement zay dia miisa eo amin'ny 2,500 sy 500 sy 4,000 sy roa alina na 24 552. Araka ny fantatsika moa fa rehefa misy ny fanaovana an'ireny ataontsika hoe travail d'intérêt général ireny dia tsy maintsy misy koa nefa ny fanentanana satria tsisy dikany raha fanasaziana tsisy fampianarana. Mariako fa io fanentanana sy fanasaziana io dia mbola mitohy amintsika miteny izao. Misa eo amin'ny 120 sy 200 eo ny barazy izay andraisan'ny polisy pirenena anjara feno. Dia raha antsika mahita raha ny eto Antananarivo dia manano sarotra ny fampiarana ny TIG ka izay indrindra no tsy maintsy anamafisana azy aloha ny voalohany indrindra ary koa iarahana miasa amin'ireny vondrona ifoton'ireny toy ny omeran'ny falipalemana sy ny eny amin'ny fokotany. Na eo azy izany tatitra izany dia tsikakitra fa tsy dia misy intsony ireo mpitandro ny filaminana manao ny sakana sy misava ireo tsy manaraka fepetra toy ny fametahan'ireo masika. Eny na hatramin'ny alina mandritra ny couvre-feu azy dia tsy ahitan'ireo sakana intsony amin'izao indrindra fa eto andrenivohitra. Zava-misy makasika ny valanaretina eto Madagasikara korontana noho ny tranga tao Toamasina androany. Naneho ny fitarainana sy ny fahatezerana ireo mponina izay natoka-monina noho ny fiahiana azy ho misy ny coronavirus ao Toamasina.
mahakasika ny fandraisana tananazy ireo moa no votoatiny izany fitarainana izany. Nory fitiavana sy Andry Rakotomalala no mitatitra ny andindin'izay. Ny sakafo tsy zarizary, ny tsy fampiny toerana andraisana ireo marary, ny tsy fanomezany mpitsabo ny valin'ny fitiliana amin'ny fotoana tokony efa ivoan'izany, santiona ny tarainan'ireo olona atao mise en quarantaine any Toamasina. Dia tena miarena izay vao maika mitondra aretina ho anay ilay izy a, sécurité tsy misy a, ny sakafo tsy zaka vatana intsony satria rano menaka vizany izay. Ekizy anao examen atsaina ho anay daholo zany rehetrarehetra zany na vola tsy sisy hohanina. Désordonné, misy firy olona marary akatana zatanao mihitsy tsy nanapo hoe hitafiditra akato mihitsy io. Zany mihevitra hoe karaha ohatra ny karaha olo maro karakory zany corona zany efa tohira fa misy hira dakavo tovy amizao. Dia anao fa tratra anao vao tonga amin'ny serandakato testanao positif. Ianao vao tena raha tiana karaha ny ty maro tonga akato ndraiky anao mahita karaha anaty vala antay. Firy olona marary tsy mahazo flasy. Dinikely zareo hoe après 48 heures na 72 heures dia mivaly. Nefa jusqu'androany mbola tsisy valy. Fa teny manaraka amin'izany izahay efa tsy mihinana fanafody intsony. Dia ny marary vaovao mbola miditra ihany dia mitambatra ao ihany nefa ilay aretina malaza fa mora mifindra. Toavaraka izany no ataon'ireo olona tratry ny mise en quarantaine any an-toerana amin'izao fijaliana miatra amin'izy ireo izao. Mitovy tamin'ilay nataontsika Tagnalamalotra ihany a, na mena toky zany reto marary reto a, fa efa mijery ny fomba rehetra agnafainganana ny famohanany résultat ny fitondram-panjakana. Ary araka nambarako tary dia hoe tsy maintsy zay test de contrôle zay ihany a no fomba ahafahana mahafantatra hoe efa tsy mitondra an'ilay tsimika aretina coronavirus le marary. Ka marina fa efa navita an'ilay traitement izy fa nefa kosa raha tsy eo am-pelatanana ilay résultat dia mbola tsy azo atao zany a no mamoaka an'ilay marary. Mangataka fitondram-panjakana laboratoire mobile misy ao a, efa nijerevako laboratoire mobile mahavita mamoaka test agnatiny 420 ora. Dia magnino testan'olona rehetra mbola alefa Antananarivo. La testan'olona ankafa an-tanàgna agny le alefa Antananarivo tsy magnino. Fa raha testan'olona rehetra agnatin'ny 3 andro zao a dia mba angatagna mba hivoaka. Ary tsy maintsy mahazo valy na negativa izy. Dia toy ilay olona magnano fitsaboana akato. Raha positif, raha negativa dia mivoaka, raha positif dia mijanona akato. Fa zany zavatra zany vitantsika agnatin'ny 3 andro. Betsaka ny olona marary any an-tokantranony avy kanefa tsy misy ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra. Ny toerana andraisana ireo marary rahateo feno hipoka. Avela miriary eny anivon'ny fiarahamonina eny nefa ny marary dia aveo ny vahoaka madinika any Toamasina amin'izao no omeny ny fanjakana tsiny fa hoe mafiloa. Ny vahoaka ve izany no mafiloa sa ny tompona andraikitra voakasika no tsy nandray ny andraikiny. Aiza ihany koa ny fanjakana amin'ny fitsinjovana ny eny marary. Izao ve ilay hoe voafeny coronavirus eto Madagasikara? Avy any Toamasina tsika dia andeha ho an'ny Fianarantsoa indray. Tsy ny eto Andrenivohitra ihany, fa tany Fianarantsoa ihany koa dia nisy ny fandravahana tranon'olona nataon'ny commune ao an-toerana. Vaovao ampitainy ny namana mpanao gazety avy amin'ny MBS Fianarantsoa. Raha somary ny ato sy nangina zareo teo anivon'ny commune urbaine Fianarantsoa tao ao tamin'ny resaka fiadiana mpivarotra sy ny toerana maro isan-karazany dia nivoaka amin'ny fahanginany kosa izy ireo ankehitriny. Tonga indray ny fanaparam-pahefana maro isan-karazany ny fandrodanana mazava ho azy izay anisany mampalaza nyty commune urbaine Fianarantsoa ity. Androany nanomboka tamin'ny 7 ora maraina dia nisy indray ny fandrotranana trandro sy fanesorana ny olona teo amin'ny toeram-ponenany. Tetỳ Besohitra indray no nahazo ny anjarany tamin'izao fanaparam-pahefana izao. Tsy nisy fifampiresana na fifampidiniana akory. Tonga dia asa fa tsy kaparevetrano nasetriny zareo avy amin'ny commune urbaine Fianarantsoa. Diso fanantenana tanteraka amin'izao fitondrana misy eto Madagasikara seto Fianarantsoa zao ny ponina. Na izany na janjy amin'ny maha-olombelona dia maneho ny alaheliny atrandry. Ia zany dia manao fitaragnana eto aminareo mpitondrana ambony agny fa satria ngay magnofa tany ny gara mipetraka eto. Dia manana taratasy ara-dalàna ngay mipetraka amin'ity ary ny filazany amin'ny gara aminay dia hoe sa misy mahazo magnalana eto le sy niagna amin'ny gara ihany. Nefa mizao ny commune Renivohitra Fianarantsoa magnalana teto. Zao zany ny zava-niseho teto tamin'ny maraina zany. Teo zany zareo hatramin'ny maraina
dia tsy mba nisy fampiresavana tsy nisy fampahina fa tonga dia avy an-tany zareo a tonga dia mandrodana trano tamara nisy zazakely fa sika zaza malemy sika voadovitra ny ranany commune regny tao zany ny zava-misy eto aminay eto amin'ny Stara zany amin'izao ny commune zany nanao didiny Besandry teto Tandroany tsisy fampandrinesana tsisy teny mihitsy zany nataondreo na taratasy no entiny mandrava nyity toerana ty nefa izahay ny tonga eto amin'ity toerana ty zany efa ho 10 taona zao ohatra na manokana sy ty Ramse ty zao efa ho 5 taona na nifanay tamin'ny gara dia zao tonga reo nandroany nandrava tsy ny gara nefa ny tonga teo fa ny commune nefa itsika angamba ny minona i président raha mbola miteny foana hoe ao anatin'ny confinement tsika ao anatin'ny aretina tokony mbola tsy hisy zany ny zavatra ohatr'izao farafaratsiny zany izy mba nanao filazana mialoha hoe horavaina zahay tsy tazona an'ity toerana ity satria fatanay fa tsy anay ty tena tsy rariny mihitsy aloha ohatra fa misy ihany ny fanjakana aloha dia tsy rariny zavatra ohatran'izany tokony mba nampiomagnana igny ay zao tsy fantasay igny zao ny andro efa mihariva ny kilonga madinika tsy fantasy ohatra hoe ia dia zay mba zavatra mba hitarahiny anay na dia nisy ara ny fifanarahana teo am-poniny eo an-toerana sy ny FCE amin'ny fipetrahan'izy ireo amin'izany tany zany dia tsy nieritreritra ny bodo an'io toerana io izy ireo rehefa tonga ny fotoana ilavana azy tokony mba nisy fifampiresahana meloha tokony nisy fampahafantarana ary tokony mena fotoana mba nahafahana ny taona entany ropon'ireo zava-nisy androany dia maro ny entana tsy avotra simba voatsindry satria tsy ampy ny fotoana hamoahana azy nisy mihitsy aza ny olona malemy izay saika voatsindry niaraka tamin'izany satria tsy azo ifampiresahany ireo mpanatanteraka ny asa tsy nataony madinika tokoa ve izao fitondrana izao sa tanteraka ve ny fomba fiteny malagasy manao hoe ny omby mahitsy le lafin'ny namany fa lafim-bavao hafa kosa indray anisan'ny tojo fahasairanana ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny famokarana sy fivarotana ny lamba sy kiraro no ny fisian'ny krizy ateraky ny amehana ara-pahasalamana misy amin'izy ireo no misafidy ny anova paikady nomena Andriamana Misata sy Mathieu Prince no nanao ny fanadiadiana mandritra an'izao fihiboana izao dia atrapahasairanana avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-toekarena dia maro ireo orinasa tsy miankina izay tsy zarizary ankehitriny maro amin'ireo orinasa no morona kokoa makany amin'ny e-commerce tena tsisy olona mihitsy tsy manam-bola ny olona dia tsy mividy tsisy commande mihitsy aloha zao hatramin'izao indraindray ary ao anatin'ny herinandro indroa fotsiny mahalafo tena tsy mitovy mihitsy ny tsena tena par rapport ny tamin'ny mois de décembre novembre iny tsara ny tsena fa amin'izao confinement zao tena rasa ny tsena amin'izao izay moa zany sady manao vente en ligne zay no manao vente ato an-tsena ihany koa par rapport amin'ilay vente en ligne aloha tena mandeha ny vente en ligne satria misy olona tsy te hivoaka ny trano misy olona kamina andeha tsena satria eo amin'le resaka hoe fiseraserana aman'olona natao hatra sody ho azon'ny tsy mikaretana dia aleon'ny zareo mividy anaty pazy neo amin'ny resaka commande zany ny vehivavy ny tena be dia be kokoa mpanao commande no lehilahy anaty vente en ligne zao zay nandray zay mahita 8 nandray zay mahita 7 nandray zay mahita 10 sur place misy olona mandalo ihany fa amin'izao moa zany amin'le confinement dia tsy dia manam-bola ny olona eo amin'izay lafiny fiariana izay atrany nitsidika toerana fanamboarana mofomamy teny Besarety teny androany ny mpanao gazety ny MBS mitatitra ny fomba ny ainan'izy ireo sy ny niatrehany an'izany valanaretina teto Madagasikara izany no votoaty ny fanadadiana izay natao teny Ravorazafy Mahenina sy Tokira Marlahy atao anatin'izay 3 volana maherikely ny siny coronavirus izay nena ny mpanjifa mofomamy tsy nisy intsony ny mariazy tsy nazo natao raha teo ny mivory-mihoatra ny 10 isa vidina akora fampiasa etsy an-dany nahitana fiakarany satria raha mifamokaranay efa manananika any amin'ny 100 mahery ihany isaky ny isan'andro ny mofomamy novokarinay nefa atao anatin'izao confinement zao mienahena kely izy zany aloha any amin'ny apaefany mihitsy ary angambany isan'andro sisany amin'izao fotoana zao rekato raha mifamokarana isan'andro an'andro aloha dia manao andrehetra mihitsy n'izay ao anatin'ireny miresaka mariage ny fankalazana ny tsingeritaona fanokanana trano izay isan-karazany fa atao anatin'izao le confinement zao atao anaty fiboana zay zao tsy misy mihitsy ny fanaovana mariage raha teo satria raha rano lalàna moa le fivevoina zay tsy dia nisy olona loatra ny akora fa eo amin'ny vidiny izy no niakatra kely izy amin'izao fotoana zao
iny zany somary nanahirakirana kely taminay zay mpanao nytony asa tanantony amin'izao fotoana izao. Andro sisa no isaina hikatony indray ny fetiny iray tsy mahasakana ny fianakaviana namboatra mofomamy anefa izany ho an'ity fianakaviana iray ity izao 20 taona ny velona tamin'ny fanamboarana mofomamy izy ireo manodidina ny 20 eo ny mpiasa aminy ankoatra ny mpianatra manaraka fiofanana momby izany. Io kosa aloha dia voamarika ny fetiny ireny ny tena miavaka indrindra raha ny tena fanaovana mofomamy amin'ny ankapobeny eo maty sasaka eo zany ny fetiny ray amin'ny fetiny ireny tsy dia tena betsaka izy raha oharina amin'ny fanaovana fetiny ireny. Malalaka ny sehatra fanamboarana mofomamy eto amintsika saingy any amin'ny tsirony ny endriny tena takin'ny mpanjifa fenitra izay tsy tokony hiova na oviana na oviana raha ny vidina mofomamy moa manodidina ny 3 alina ariary eo ny lehibe iray ho an'olona enina 3 arivo ariary hatramin'ny 5 arivo ariary kosa ny iray. Fa lafim-baovao hafa kosa dia misy ny vaovao mampalahelo izay voaray tamin'ity androany ity. Odimandry androany ny mpanompon'Andriamanitra ny pastora Léon Ratafy. Izy dia mpitandrina tao amin'ny foibe ny fiangonana Jesosy Mamonjy tetsy Ankorondrano. Izy ihany koa dia filohan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy manerana any Madagasikara. Tsy mbola nahazo ny fanazavana misimisy kokoa na ny vaovao momba ny antony nahafaty azy moa izahay eto amin'ny MBS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny maty. Fa vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mbola ao anatin'ny ady tanteraka ny mponina aty amin'ny kontinanta afrikana vokatry ny COVID-19 andeha arahantsika avy hatrany ny tato-baovao natao ny Noro Fitiavana sy Andry Rakotomalala. Tsy misamiakatra ny taremarika ny olona voan'ny valanaretina coronavirus aty amin'ny kontinanta afrikana. Efa mahery ny roetsy ny tranga raha ny tombana avy eo anivon'ny ivitoerana afrikana miady sy manara-masy ny aretina. Vokany manany amin'ny toy ny tantara ny mponina afrikana satria tsy mitsaha mitombo ihany koa ny olona namony ainy vokatry ity aretina COVID-19 ity. Raha ny antotanisany voaka farany tafakatra 7,000 ny maty ato anatin'ny kontinanta amin'izao. Araky ny fantatra hatrany anisandra firenena tena voamafy i Afrika Atsimo sy Egypta. Manoloana izay indrindra zava-dehibe ny dokotera Michel Yao ny fanamafisana ny fepetra ahafana misoroka ny aretina. Avy aty amin'ny kontinanta afrikana antsika dia andeha ho any amin'ny kontinanta eropeana kosa. Any ivelany any dia anisan'ireo tena mora andaira ny valanaretina coronavirus ny sokajin'olona marefo. Efa misy araka izany ny fikambanana manampy azy ireny raha ny ao Frantsa manokana. Mbola i Noro Fitiavana sy Andry Rakotomalala hatrany no mitatitra izay vaovao izay. Any Frantsa ao anatin'ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny aretina COVID-19 dia manana tombony ireo olona marefo ara-pahasalamana indrindra ireo be antitra noho sy ny fikambanana izay misana ny fikarakarana azy ireny. Eo ny amin'ny lafiny fanadiovana ny trano fonenany, ny fanomezana sakafo ary ny fikarakarana ireo be antitra amin'ny ankapobeny. Anisany laharam-pamena ho an'ireo vondron'olona mpikarakara ireo izay sokajiana ho marefo ny fanohanana azy ireny. Saingy taorian'ny ny tranga maro tamin'ireo olona efa nahazo taona no nahatsiaro tsy nisy mpijery intsony. Efa miamiana trano kosa ny olona voan'ny valanaretina coronavirus amin'izao any antoerana. Efa mandeha ny fandiniany volavolan-dalàna any amin'ny ivoany ity firenena ity ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana. Efa niena tsikelikely ny tranga any Frantsa amin'izao. Efa niena miandalana ihany koa ireo namony ainy. 7,7,5 ny tany sitrana any antoerana raha manodidina ny 7,2,7 kosa tamin'ny volana aprily tany. Fa amin'izao ankatoky ny fetin'ny iray sy ny fankalazana ny fitsingerenana ny fahaleovan-tena any Madagasikara izao dia magnano fihenam-bidy manokana ny orinasa Tico ho an'ny ireto vokatra manaraka ireto ny fromage biba, ny yaourt ary ny jus d'ananas. Ny toerana ahitanao an'izany moa dia ny ireo mpivarotra jiaby izay mahazatra anao ny Magro Beoririka, ny M-Shop e ny Ambatomainty, Anosibe, Ambandi, Belera ary ny M-Shop e ny Itaosy. Dia iny ihany koa
nandesinaina marana ny vaovao tamin'ny ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ny ekipa jiaby izay niara-nisalahy tao anatin'ny fanototosana n'ireny vaovao ireny. Fataka ny mahazatra dia no manana ho anao amin'ity androany ity ny oronan-tsary izay mitondra ny lohateny hoe Spiderman Homecoming izay oronan-tsary fantastika izy io ary ahitana ny Michael Keaton sy Tom Holland no misoma ao anatiny izany. Izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray. Sambiatsara tompo kilasy tompo vavy.